manolotra ny arahaba ho an'ny mpanara-baovao rehetra manerana nosy indray amin'ity takariva ity avy hatrany dia amin'ny resaka ny momba ny Madagasikara no isantarantsika ny vaovao liana amin'ny zava-misy eto Madagasikara ny hainao manjery mpanjakana France Télévision ny ona tamin'ny filohan'ny fahefana avo ny tetezamita moa izy ireo ary omaly no narahana tamina television iray ny mikasika izay vaovao izay mazava loatra fa ny resaka fitsapakefim-bahoaka farany teo sy ny mety irotsahana tsy amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy ireo zavatra maro mikasika ny firenena no resahana tamin'izany andeha ho arantsika ary ny andinindiny.